Miarabantsika rehetra indray tratry ity fotoana manokana ity izay fampizarantsika ny tenin'Andriamanitra mba azahoantsika hery eo am-panarahana izao fandaharana izao. Mirary koa izay raha mirary ny fitahian'Andriamanitra sy ny fiadanan'ny Tompo ho anao. Mialohan'ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra araka ny mahazatra antsika izay fahazarana tsara dia andeha isika hivavaka mialohan'ny andiniantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Raha inay izy any an-danitra, misaotra anao zahay nomenao indray ity fotoana ity ka tonga eto amin'izao fandaharana izao mihaona mba hanarahanay sy hanaranay ny teninao mba hitondra hery sy finoana ho anay izany. Koa ankehitriny aoka ampahery anay amin'ny alalan'ny teninao ianao. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Hitantsika ireo tantara nojerentsika tamin'ny lasa rehetra nandritran'izay andro niarahantsika teto izay, dia androany kosa isika dia hijery mihitsy hoe inona kosa no ataon'i Jesosy Kristy ankehitriny ho anao. Nojerentsika teto ny nahaterahany, nijerentsika teto ny fiainany izay nandresy ireo fakapanahy mba azahoako famonjena, azahoanao famonjena. Nojerentsika teo nanoloran'ny ainy mba ho avitra noho ny fahotantsika, ary efa nojerentsika koa nandreseny ny fahafatesana mba azahoanao fandresena. Androany kosa isika sady mamarana ity lohahevitra ity Kristy mpamonjy antsika, dia hijery kosa isika ny amin'ny hoe inona ny ataon'ny Kristy mba ho anao ho ahy amin'izao fotoana itenenantsika izao. Amin'izao fotoana izao dia rahantsika mahalala fa any an-danitra Jesosy Kristy, ary any an-danitra any dia misy toerana manokana izay anaovany asa fanompoana. Andeha ho jerentsika ao amin'ny soratra masina. Apokalipsia 5:5. Apokalipsia 5:5. Zao no voasoratra. Ary rehefa afaka izany, dia nahita aho fa indro novoanany tempoly, dia ny taberna kelin'ny vavolombelona tany an-danitra. Nisy tempoly nosokafana tany an-danitra. Somary manazava misimisy kokoa izy ao amin'ny 2:1-7. Apokalipsia 2:1 ka 7. Zay milaza manazava kokoa izany toejavatra izany. Apokalipsia 2:1-7. Ary novoanany tempolin'Andriamanitra any an-danitra, ka nahita ny fiaran'ny fanekena teo amin'ny tempoliny, ary nisy helatra sy feo sy kotrokorana sy horohorontany ary havandra vaventy. Iarahantsika mamerina ilay teny. Ary novoanany tempolin'Andriamanitra tany an-danitra. Nisy tempolin'Andriamanitra tany an-danitra. Ka hita ny fiaran'ny fanekeny tao anatin'ny tempoly. Zany hoe misy toerana zany any an-danitra, dia tempoly. Ary ao anatin'ity tempoly ity dia misy ny fiaran'ny fanekena. Ao anatin'ny fiaran'ny fanekena zany dia misy ny teny vavolombelona na le hoe didy folo. Ary io tempoly any an-danitra io fiaran'ny fanekena any an-danitra io no nanomezan'Andriamanitra baiko an'i Mosesy mba halainy tahaka, hatao kopia mitovy amin'ny tetỳ tany tamin'ny andron'i Mosesy. Ao amin'ny Hebreo 5:9. Hebreo 5:9. Zao no voasoratra. Hebreo 5:9. Ary amin'izany zavatra lazainay izany dia izao no fotony. Manana mpisorona be toy izany isika, dia ilay efa mipetraka eo amin'ny seza, eo amin'ny akavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra, dia Kristy izany. Fa eo amin'ny 5, dia hazavainy tsara kosa fa nasain'ny Mosesy nalana tahaka
izany toerana iasany Jesosy Kristy mampisorona azy izany araka ny voalaza teo. Hebreo 4:1-5. Hebreo 4:1-5. Dia ireo manao fanompom-pivavahana amin'izay endrika sy aloky ny zavatra any an-danitra, tahaka ny nataon'Andriamanitra any Mosesy rehefa hanao ny tabernakely izy, fa hoy izy, hoy Andriamanitra zany tamin'ny Mosesy, tandremo mba hataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Rehefa nanirak'Andriamanitra any Mosesy hanao fitoerana masina tetỳ tany izay nahafahana nanao fisoronana mba hahazahoana famelan-keloka amin'ny fahotana izay natao, dia izany toerana nataon'ny Mosesy zany kaya dia efa nalaina tahaka amin'ilay tena izy any an-danitra. Ho ankehitriny, araka ny efa nivakintsika teo amin'ny Hebreo 4:1 dia Jesosy Kristy no mpisorona ao amin'io toeran'io any an-danitra io, any amin'ilay tempolo io. Zao no ambarany. Andeha averintsika vakiana ny 4:1. Hebreo 4:1. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia zao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika, dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. I Kristy zany no manao fisoronana amin'ilay tempoly any an-danitra, dia tahaka nataon'ireo mpisorona tamin'ny andron'ny Mosesy tetỳ tany rehefa misy fahotana tao, dia izy ireo no mitondra ny ran'ilay biby ao amin'ny tempoly, ao amin'ilay fitoerana masina, mba hahazahoana famelan-keloka, ary ireo mpisorona ireo no ny fony ho an'izay nanao an'izany heloka izany. Fa ankehitriny kosa dia tsy izany intsony, fa Jesosy Kristy izy tenany no miseho eo anatrehan'Andriamanitra manao izany fifonana izany. Ao amin'ny Hebreo ihany, Hebreo 7:1-12. Hebreo 7:1-12. Zao ny fivakin'ny teny. Ary tsy mba nitondra rano silay sy ranon-janak'omby izy, fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Jesosy Kristy zany rehefa manao an'io fisoronana any an-danitra io, ao amin'io fitoerana masina any an-danitra io, ao amin'ilay toerana ankavanan'Andriamanitra io, dia inona no ambarany? Fa anaovana izany fisoronana izany, ny rana latsany teo a-Kalvari, tsy ranosy, tsy rambiby, tsy ranondry na zanak'ondry intsony no anaovan'i Kristy izany, fa ny rana latsany teo amin'ny hazo fijaliana dia ampy anaovany fifonana ho antsika mandrakizay. Anaovany fanavotana sy fanelanelanana ary fisoronana ho antsika mandrakizay. Lazainy fa amin'izany toe-javatra izany dia mifona ho antsika izy amin'izao fotoana izao. Anisany mahalasa saina zany hoe raha ohatra moa zany zao Kristy any an-danitra any, ka mifona manao fisoronana, mandohalika, ataontsika hoe zany mifona zany moa zany hoe mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra, manahoana zany no tokony fihetsikitsika raha mivavaka isika? Kristy ve any an-danitra mandohalika mifona mivavaka, dia ahoana ny fihetsika asehontsika izay isika no ifonany amin'izany fotoana izany? Mahalasa saina, mampandinika ny tokony ho fihetsikitsika manoloana an'ilay asa ataon'i Kristy eo antsika. Zao ny voasoratra ao amin'ny Romanina 5 ka ny 7:30. Romanina 5 ka ny 7:30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Romanina 5 ny 7:30. Iza no manameloka? Kristy Jesosy efa maty, eny, sady efa nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika.
mifona ho atsika. Izay zany ny ataon'i Jesosy Kristy ankehitriny any an-danitra. Mifona ho ahy, mifona ho anao. Amin'izay mety ho fahadisoana ataontsika. Raha maka an'izany toe-javatra zany aho zany ka maka saina, angamba kosa Jesosy Kristy raha mandohalika mifona ho ahy eo anatrehan'Andriamanitra, za kosa angamba tsy handihy na hitsinjaka, fa mba haneho inona koa? Haneho firaisam-po amin'ny Kristy, mifona sy mivavaka. Ka hitarihana ny saintsika izany mba hanehoantsika ny fomba fihetsika rehefa mivavaka, raha ohatra ka izany no ataon'i Jesosy Kristy any an-danitra ho atsika. Ary aoka fantatsika fa tsy misy olona afaka manao an'izany na iza ho atsika mba azahoantsika famonjena afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Zao no voasoratra ao amin'ny Timoty voalohany, toko faharoa ka Timoty voalohany, toko faharoa ka ny andininy fahadimy. Timoty voalohany, toko faharoa ka ny andininy fahadimy. Zao no ambaran'ny teny voasoratra, vakitsika amin'ny anaran'i Kristy. Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Raha amin'ny teny hafa dia zao, tokana no Andriamanitra, ary tokana ny mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay olona. Io lay olombelona ny tafinofo tonga tety mba azahoany manatanteraka an'izany, mba azahoany mifona ho atsika olombelona, dia nanaiky tafinofo Jesosy Kristy mba azahoany manatanteraka ny ho asa any an-danitra io ankehitriny. Ka any izy dia sady mitafy ny maha olombelona izay misolo tenantsika, ary ifonany no mitafy ny maha-Andriamanitra izay manelanelana antsika amin'Andriamanitra, satria izy rery ihany no Andriamanitra sady olombelona afaka hanelanelana antsika olombelona amin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny dikany dia izy rery ihany no tokana nitafy ny maha olombelona nandresy ny fahafatesana, nandresy ny fakapanahy, ary nandresy ny zavatra rehetra mba azahoany mampandresy antsika sy misolo vava antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izy rery ihany koa no mitafy ny maha-Andriamanitra ka afaka nampifangarony izany maha olombelona sy Andriamanitra izany. Ry havana malala, manao zava-dehibe ho atsika Andriamanitra mba azahoantsika famonjena. Nanao planina lehibe Andriamanitra mba azahoantsika famonjena. Tonga naniraka an' Jesosy Kristy izy. Nandresy ny fahotana sy ny fakapanahy rehetra Jesosy Kristy ho ahy sy ho anao. Nanolotra ny aina izy sy solo ny fahotana izay efa vitantsika mba azahoantsika famelan-keloka. Ary nandresy ny fahafatesana izy mba azahoantsika mitafy ny fiainana raha tokony fahafatesana ny miandry antsika noho ny fahotana. Ary ankehitriny dia mifona ho atsika eo anatrehan'Andriamanitra izy. Koa inona ny tokony ataoko sy ho ataonao? Hebreo toko fahafito. Hebreo toko fahafito. Hebreo toko fahafito ka ny andininy fahadimy amby roapolo. Hebreo toko fahafito ka ny andininy fahadimy amby roapolo. Zao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa amin'izany dia mahavontsy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Ry havana, na inona zava-manahirana anao, na inona zavatra miseho amin'ny fiainanao, Jesosy Kristy dia efa misolo tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Manana olana ianao, manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Aza midodododo any amin'ny terakafa, any amin'ny mpimasy, any amin'ny mpiskidy, any amin'ny zavatra maro samihafa,
fa Andriamanitra efa nanome antsika ny vahaolana Jesosy Kristy, hozy izy hoe mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy izy. Efa vonona hamonjy antsika Andriamanitra, ary raha manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy isika, dia omeny antsika izany famonjena izany. Ka na inona olanao, na inona zava-manjoanao, manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy, satria Kristy dia efa any an-danitra ankehitriny, eo ankavanan'Andriamanitra, eo amin'ilay fitoerana masina any an-danitra, manao fanelanelanana, manao fifonana, manao izay rehetra azo atao mba ahazahoanao famonjena, eny ahazahoanao fitahiana ihany koa azy. Ny Tompony hampahery anao ka isan'ny anatona an'Andriamanitra ianao. Tsy mila mitantara an'izany amin'olo-kafa ianao na mitaraina amin'olo-kafa, fa afaka mitaraina, afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay izy rery ihany no afaka manao an'izany. Vonona handray anao Andriamanitra, miandry anao izy, miandry anao toy izany koa Kristy, ary efa vonona hanao ny tsara indrindra mba ahazahoanao ny tsara indrindra ihany koa, satria izany no nanolorany ny fiainany. Ny Tompony hampahery anao ary mba ho isan'ny ho voavonjy noho ny namonjen'i Kristy isika rehetra. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay noho ny fitahinao sy ny famindramponao, ka nahazahoanay izany zava-miafina izany. Dia tsy inona akory fa ny asan'i Jesosy Kristy izay ataony ankehitriny ho anay any an-danitra, mifona ary manao izay ahazahoanay famonjena. Nanolotra ny aina izy tetỳ tany, nanao ny marina izy mba hatafiny anay izany fahamarinana izany, nanolotra ny aina izy mba hisolo ny fahadisoanay, ary ankehitriny izy dia mivavaka, mifona, mitalao ho anay raha mino azy zahay. Ampio zahay mba tsy ala aminao ary tsy ala amin'ny finoana an'i Kristy, fa mba haharitra hatramin'ny farany. Ka raha mandalo amin'izany toerana izany ny anaranay, dia mba isan'ny ahazo famonjena noho ny avotra nataon'i Jesosy Kristy, noho ny fisoronana sy ny fifonana izay ataony ho anay. Ampio zahay mba haharitra hatramin'ny farany, ary tahio ny fiainanay manokana, meo izay ilaina rehetra izay mba ahazahoanay manompo anao amin'ny mpifaliana, amin'ny mpiadanam-po, ary aoka ho arovanao amin'ny ratsy rehetra izay. Manao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny mandrakizay. Omeo anay kosa Tompo, ary talaonay aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany, satria izy efa mifona ho anay eo anatrehanao. Amen. Dia izay indray no entinay mamarana an'ity lohahevitra niarahantsika nandritra ny herinandro ity, mirary ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra, ary mba ho isan'ny ahazo famonjena noho izany nahatongavan'i Jesosy Kristy hamonjy antsika izany isika. Mametraka ny veloma mandra-pioana, mandra-pitafa indray raha sitrapon'Andriamanitra, veloma tokoa.